Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farabarantsika raha afaka malalatra ity sabotsy fahafito ambin'ny folo ny volana May ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny bokin'i Ezekela mpaminany. Ezekela toko faha 110, Ezekela toko faha 110 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 13. Anaran'i Jesosy. Ary nisy fanahy nanainga koa dia nitondrahy eo amin'ny vavahady Atsinanana amin'ny tranon'i Jehova dia ilay manatrika ny Atsinanana. Ary indreo nisy olona 520 lahy teo anoloan'ny vavahady dia hitako teo amin'ireo jazany zanak'i Azora sy Pelati zanaky Benaia lehiben'ny vahoaka. Dia hoy izy tamiko, ny zanak'olona, ireo no lehilahy izay mamoron-tsain-dratsy sady manolo tsain-dratsy eto amin'ity tanàna ity, dia izay manao hoe mbola lavitra ny anaovana trano ity tanàna ity no volany ary isika no ena. Ka dia maminania mely azy eny mamaniry zanak'olona. Ary tonga teo amiko ny fanahin'i Jehova ka hoy izy tamiko, lazao hoe izao no lazain'i Jehova. Izany no fiteninareo rehetra ranak'Israely ary fantatro izay rehetra ao an-tsainareo. Ianareo efa nahamaro ny voavononareo teto amin'ity tanàna ity ary ny lalambe ny fanofinoanareo faty. Ka izao no lazain'i Jehova Tompo, ny voavononareo izay nataonareo teo aminy no ena ary ity tanàna ity no volany, nefa havoaka avy ao aminy ianareo. Natahotra ny sabatra ianareo nefa ataoko mahatratra anareo ihany ny zavatra hoy Jehova Tompo. Ary havoakako avy ato aminy ianareo ka atolotro eny an-tanan'ny hafa firenena ary hanao fitsarana aminareo aho. Voalavo ny sabatra ianareo. Any amin'ny sisin-tanin'i Israely no hitsarako anareo ka dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehova. Ity tanàna ity tsy ho volaninareo ary ianareo tsy ho ena ato anatiny, fa any amin'ny sisin-tanin'i Israely no hitsarako anareo. Ka dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehova satria tsy nandeha araka ny lalàko ianareo, nanaraka ny fitsipiko, fa araka ny fitsipiky ny jentilisa izay manodidina anareo ihany nataonareo. Ary raha mbola naminany aho dia maty Pelati zanaky Benaia, dia niankohako aok'anontariana tamin'ny feo mahery nanao hoe indrisy Jehova Tompo ho levoninao fa niany sisa amin'ny Israely. Ray masonao manomasirana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa faminaniana izay hitan'ny Ezekela ity eto am-pelantanantsika ity ry havako, izay toy ny kanota mihitsy satria tena teny mahery manaitra ny ireo sisa tamin'ny Joda tao anatin'ny fahababoana, tao anatin'ny zavatsarotra, ireo sisa tamin'ny Joda izay anafarany Ezekela mpaminany fa tokony hibebaka, tokony hiverina amin'Andriamanitra. Ny zavatra indranga nefa dia nahita fahitana manokana Ezekela ka nahita ireo mpitondra ray aman-dreny 520 olona izay nikomy tamin'Andriamanitra, nikomy tamin'Andriamanitra ary amin'ny toerana izay ny toerana Atsinanana izay ambaran'ny bokin'i Ezekela mpaminany eto hoe amin'ny vavahady Atsinanana, mitodika amin'ny Atsinanana, izany hoe toerana manakaja, toerana izay itoeran'ireo olom-baventy. Ary dia azany olom-baventy zany rehefa nitondra ny zanak'Israely hiala amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Olona izay tokony ho anantenana fahendrena, olona tokony anantenana fahendrena na koa toetra soa, na koa olona tokony hitondra hivohy fahatahorana an'Andriamanitra, olona tokony hivohy fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Nefa ny zavatra hitan'ny Ezekela mpaminany dia izao, indreo ireo olona ireo izay misy tena fantany mihitsy dia hitany fa mitaona ny olona hiala amin'Andriamanitra, mitaona ny olona izay hiodina amin'Andriamanitra.
dia zavatra roa ny endrik'ilay fihodinana, endrik'ilay fialana amin'Andriamanitra amin'ity andininy ity. Ny voalohany indrindra dia lay andininy fahatelo toko fairaika ambin'ny folo andininy fahatelo io tsy de tsara dika loatra ny amin'ny teny malagasy tranainy eto manao hoe de izay manao hoe mbola lavitra ny anaovana trano. Zany hoe mbola lavitra zany hoe raha tena jerena le izy a de manao hoe mbola fotoana ananganantsika trano zao, zany hoe mbola fotoana fanaovana trano zao, mbola fotoana fiariny zao, mbola fotoana fanangonana-karena zao, fa tsy fotoana ny fivavahana, tsy fotoana zany hoe de miteny reto olona reto zany de mitona ny olona hitodika bebe kokoa amin'ny harena, hitodika bebe kokoa amin'ny tsy lay fiarina loatra fa lay fiarina mifanohitra amin'ny fieritreretana ny fitsaran'Andriamanitra ho avy. Eto zany reto fahitana hitan'i Ezekela de ny hoe ireo ray aman-dreny ireo olona, ireo zokiolona, ireo olona tokony olona ara-panahy spirituel de manjary olona lasa materialista, lasa olona izay mitona ny olona hitoky amin'ny materiel, hitoky amin'ny hita maso, hitoky amin'ny harena, ary tsy ve izay fotsiny ihany ary fa tena miteny mihitsy hoe mbola fotoana zao ve tsy mbola fotoana ny fanaovana trano, tsy mbola fotoana ny fanaovana orinasa sy ny tahaka izany. Tsy hoe ratsy akory zany sanatria fa Ezekela mpaminany de manao hoe mibebà aloha nareo, miverena amin'Andriamanitra, ho avy ny andron'i Jehova, tonga ny fitsaran'Andriamanitra, saingy izao mbola misy ihany ny variana izay mieritreritra ny fiainana ny fiainako avy. Mampatsiaro ny tantara zay saika tsy adino mihitsy eo anatin'ny tantara fiangonana. Araka ny voatsofina de tamin'ny taona telo amby dimapolo sy efajato sy arivo nanamanimanana kokoa nanomboka ny 6 aprily ka hatramin'ny 7 amby roapolo May telo amby dimapolo sy efajato sy arivo dia nanafika ny empire byzantin, ny empire ottoman, zany hoe ny silamo zany niakana nianika ny Byzance, iny faritra ataontsika hoe Turquie ny namany iny, dia nanafika ny Byzance zany ny miaramila nitafika ottoman nitary ny Mehmed faharoa. Ny olona miady mafy satria niakatra ny silamo hanafika ny Byzance zay ny ataontsika hoe ireo firenena kristianina, dia taty Atsinanana zany, dia niakatra ny silamo ary amin'ny fotoana niakaran'ny silamo dia ireo ray aman-dreny ireo eveka, ireo mpitondra fivavahana amin'io anelanelana io daty io zany 6 avrila na 9 aprily ka hatramin'ny 7 amby roapolo May telo amby dimapolo sy efajato sy arivo mivory ao amin'ny katedrala, mivory ao amin'ny fiangonana, miaramila ny vahoaka miady mafy any amin'ny vahoaka miady mafy any amin'ny fiarahamonina manohitra ny silamo, fa ireo mpitondra vavahana vitsivitsy kosa midy aman-trano ao amin'ny fiangonana ary mamaha orana teolojika. Ny orana teolojika avahany teny hoe lasa vavy ny anjely. Ary zany hoe inona moa no olana nalàna vavy ny anjely? Débat ataontsika hoe teolojika tsy de tena maika loatra raha mitaha amin'ny ny fahorim-bahoaka izay miady manohitra ny fiakaran'ny silamo. Dia indraindray tahaka izany ny zavatra mitranga hoe ny vahoaka miady mafy manohitra ny tsy fandriampahalemana, manohitra ny fiakaran'ny ny fahavalo dia ireo mpitondra fivavahana tany Byzance tamin'ny fotoan'andro de la ny andro miresaka zavatra tsy mampandroso lasa vavy ny anjely. Izay no mitantaka izany ny fahitana hitany Ezekela eto. Ireo ray aman-dreny no olona tao anivon'ny fiarahamonina dia tsy mitona ny olona hitodika tamin'Andriamanitra fa mitona ny olona hitodika tamin'ny harena, tamin'ny zavatra tsy mampandroso. Ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny amin'ny lafiny ara-pivavahana nanomboka teo amin'ny taona 70 teo eo dia niroborobo ny antsoina hoe théologie de la prospérité, izay natao hoe teolojia ny famirapiratana, teolojia ny fiarikarena.
Izay nivoy a nivoy any hoe miara-dalana ny filazantsara sy ny fananakarena na ny marimarina kokoa ny harena de marika hamantarana ny fitombona ara-panahy ary ny fahantrana kosa de zao taratry ny fiviliana taratry ny toy ny kapok'Andriamanitra toy ny ozon'Andriamanitra ny fahantrana ary io tany États-Unis no nipoitra tsarotsika tsara tamin'ny propagande farany teo nataon'ny Donald Trump dia ireo mpivohy ny teolojian'ny farihikarena ny tena isany nanohana mafy any Donald Trump tahakandry Paula White ry Marcelo sy ny sisa izay tahak'izany aty Afrika ry Marcelo na Joyce Meyer moa somary efa tarafatra anay be efa mifantatra sy refa nandalo de Madagasikara efa voy an'izany tamin'ny fotoana tany aloha be tany eto Madagasikara misy fivavahana zay mivohy ny teolojian'ny fananakarena BDP fa tsy hoe saika ireo fiangonana zandrin-dranjony tonga taty aoriana dia ao anatin'izany ny MRE tamin'ny fotoanandro ny hazofekana ny hazony vanikolakana ny apokalipsy ny rema ny vao ny oloko ny saina sy ny sisa zay ataotsika hoe misy mpolony maro izy ireo hatrany Frantsa moa atrehatrehatretra fa tsy hoe teto Madagasikara ihany hatramindry izy le filoha brezilianina farany taloha teo aloha Bolsonaro izay tao anatiny ny fivavahana manome toerana ny harena hoe ny fahantrana dia taratry ny ozon'Andriamanitra fa ny fananakarena zany ny tena taratry ny fivavahana hoe ny olona manan-karena ny olona tian'Andriamanitra ny fitadiava-karena ary ndraindray moa rehefa jerevanao de saika ireny mpitondra fivavahana ao anatin'ireny de saika milomano ao anatin'ny harena automobile lehibe trano tsara tarehy inona koa re jet privé isan-karazany ireo mpitondra fivavahana mivoy an'ity teolojian'ny fananakarena ity hoe io rehefa mameo an'Andriamanitra ianao de men'Andriamanitra rehefa atosaka koa n'Andriamanitra de mitosaka koa ny omen'Andriamanitra anao zay fotsiny moa lay lojika hoe rehefa mameo an'Andriamanitra ianao de omen'Andriamanitra avy zato eny ary zay mahatonga hoe tena terena mihitsy ary mpino handofa folo-karena sy ny tahaka izany ary tenenina mafy ndraindray raha hitanao mihitsy hoe voaozona ozon'ireo mpitondra fivavahana sasany rehefa tsy mameny ny fahafolo-karena na ny dimy fa hotsika manao hoe eto de tahak'izany reto fahitana hitany ezakeram-paminany reto tsy nitodika ny olona taminy hoe ho avy ny fitsaran'Andriamanitra ho avy ny fitsaran'Andriamanitra fa manana fahatokinan'Andriamanitra miasa ianao mino ianao manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao manao ny fahamarinana ianao dia omen'Andriamanitra anao zay sahazo anao fa tsy hoe mivavaka mba hanan-karena fa mivavaka satria tian'Andriamanitra mivavaka satria mahatsiaro ny fitahian'Andriamanitra mandrakariva tsy voatery amin'ny lafiny materiela loatra fa zany omen'Andriamanitra ho an'ny zanany araka ny tenen'ny salama ny faharoa zay ifahadisoana hitan'ny Ezekiela-paminany eto dia amin'ny andininy fahatelo tapany faharoa lay nitenenana manao hoe vilany fandrahoana ity tanàna ity ary isika noena zany hoe lay vilany zany de be de be ny heviteny resahana momba ny vilany eo fa ny ankabeazan'ireo exégète mivoy amin'ny mamaky ny Ezekiela de manao hoe lay vilany de tahaka ny manda ny hena de tahaka ny olona zany hoe isika aza matahotra fa tsara piaro tsika ato aza matahotra fa io mandy io afaka miaro antsika aza matahotra fa ny heritsika afaka miaro antsika zany hoe ireo ray aman-dreny reo de tsy vitany hoe nampitodika ny olona tamin'ny fiarikarena tsy miankina amin'Andriamanitra fotsiny ihany fa nampitodika ny olona koa atoky
ny herin'ny tenany hoe aza manà fa tsisy maninontsika voarotsika ny tenantsika hitoky amin'ny ny herin'ny miaramila araky ny afatry ny bokin'ny salamy hitoky amin'ny herin-tsaina hitoky amin'ny herim-batana hitoky amin'ny herin'ny vola hitoky amin'ny herin'ny olombelona zay le hoe lay volany eto hoe tsika no ena dia zany hoe tsy hitoky amin'ny herin'Andriamanitra tsy matoky an'le hoe raha tsy Jehova miampina ny tanàna de miaritory foana ny mpiampina de atoky amin'ny fiezahana ny toky amin'ny fiezahana olombelona zay le fahitana hita Ezekiela mpaminany ito afaka malala ahitsy ny tompo zany amin'ny alalan'ny Ezekiela mpaminany izy sika hoe ny atao hoe fivavahana ngedy izao hoe ateraky ny fahatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra ary ny atao hoe fivavahana de fanekenao iankina amin'ny fiarovan'Andriamanitra fompitrapitra eo anatrehan'Andriamanitra miandrandra famonjena manoloana ny tenin'Andriamanitra manao hoe mibeba manoloana ny tenin'Andriamanitra hoe miova manoloana ny tenin'Andriamanitra hoe ho avy ny fitsaran'Andriamanitra ho avy ny andron'Andriamanitra ny andron'ny Jehova de inona no ataontsika ry havako zao nitoriteny re araky ny tenin'ny Jona Mpanao Batisa efa akaiky ange io fanjakan'Andriamanitra io efa akaiky ange ny fitsaran'Andriamanitra na ny fitsaran'Andriamanitra ho amin'izao fiafaran'izao tontolo zao ary efa akaiky fa eo koa nefa ny fiainana mandalo ho an'ny tsirairay avy izay hiatrehina koa ny fitsakan'Andriamanitra ho an'ny tsirairay de inona ny toe-pontsika eritreritra ny eto tany fandalovana ihany ve ka tsy ankina amin'Andriamanitra tsy hitodika amin'Andriamanitra tsy ametraka ny fiainana amin'Andriamanitra sa koa eritreritra manao hoe mahavita teny zay Andriamanitra tsy mila anao ampoanay ny fitahiana eto ambonin'ny tany ampoanay ny zavatra eto ambonin'ny tany de afaka malala ity movaina ity ary de manao antsoavo ho an'ny mpino ny ankinany amin'Andriamanitra manao antsoavo amin'ny mpino manao hoe mandalo zao fiainan'izao sy ny filany ary tsy azonao ianterana tsy azotsika ianterana ny fananatsika na ny famirapiratany zavatra eo ampelantanantsika tsy azotsika ianterana velively na zay heverintsika ho tsara indrindra sy matanjaka indrindra eo amin'ny fiainantsika ary mandalo zany ary ireto olona zay hitany Ezekiela mpaminany reto teny taonan'ny olona ho amin'izany ary nefa rany ho Ezekiela mpaminany manao hoe indro tazako raha mbola teo ampaminaniana de tazako fa maty be raha ty zanaky bena ia zany hoe tena asehon'ny tompo asehon'ny Ezekiela mpaminany fa zao manapetra zany manapetra ny olombelona manapetra ny frearian'ny olombelona manapetra ny fahatokisa-tenan'ny olombelona manoloana ny fitsaran'Andriamanitra Andriamanitra tsy hoe masika sanatria ny vava ao anatin'ny Ezekiela ihany misy ny teny hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny afatesany raha tsy fanahy fa niverenany ny bebahany ny ovany ny mamaky an'Andriamanitra saingy zao nasehon'Andriamanitra ho hitany Ezekiela zany mba ho vakitsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao fa mila mitandrina isika amin'ny fahatokisa-tena mila mitandrina isika amin'ny fiveran-tena ho zavatra mila mitandrina isika ny amin'ny famaliana ny fanontaniana hoe efa napetraka tsika tamin'Andriamanitra ve ho fiainantsika io efa napetraka tsika tamin'Andriamanitra ve ho fotsika io aiza no ametrahanao ny fonao eto amin'ity zao tontolo zao fandalovana ve sa eo amin'ny asa sa eo amin'ny famirapiratana sa eo amin'ny arena sa eo amin'ny fahantrana koa aza mety ho zay koa satria ny mahantra koa ny fahasahiranana koa ndraindray de mety ho mampanadino an'Andriamanitra de eto rehavako malala mitaonantsika ary ity faminaniana nataon'ny Ezekiela mpaminany ty ny ananantsika fahatokina an'Andriamanitra ny ipetrahantsika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny anokafantsika ny fotsika ho amin'ny fahatokina sy ny finoan'Andriamanitra ny antony na hafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana de ny iverenantsika amin'ny fahatokina an'Andriamanitra Jesosy efa nanafatra manao hoe raha eto amin'ity tany fandalovany ity any hoy Paoly fa koa Jesosy manao hoe matoki fefa naresy zao tontolo zao no zany de zao matoki any Jesosy ry havako malala hanjaka ao am-pona ho any ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahatokinan'i Jesosy zay miantoka ny fiainanao miahy ny mpanompo ny mandrakariva ivavaksika tompo misaoranao zay fa hanary ny teninao misaoranao zay Jesosy fa ny filazantsara ny azo fijalianao de mitaonana iankina aminao mitaonana iatsara fa sambatra ny malahelo am-panahy sambatra izay manana anao de mamelahany erokaira to ka variana amin'ity tany fandalovany ity zahay ka tsy manana toe-po ho tianao Andriamanitra fa manana toe-po kosa hitoky amin'ny herin'ny tenanay hitoky amin'ny fahaizanay hitoky amin'ny fahazavantsainanay zay mandalo sy mielina ihany
fa ny fitsaranao Andriamanitra zay miandry anay. Tompo ao mamindrafo aminay, ovay ny fonay ho nofonofo, ho fofeny fitiavana, ho fo mahafantatra fa fandalovana ny eto amin'ity zao tontolo zao ty. Koa dia mamela anay Tompo, tao amin'izay hiankina aminao Andriamanitra, tao mihatoky anao, tao hitoetra aminao. Sasao madio mba ho afa-keloka Tompo, ary terizo ho mpanomponao mahatoky hatrany. Tahiny tontolo andronay, misaotra noho ny amin'izay menao anay tamin'ity herinandro ity, misaotra noho ny fitahinana tosako tamin'ity herinandro ity Jesoa, ary zao metraka ny herinandro vaovao eo ampelantananao zay. Amin'aranao Jesoa. Amen.